Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika indray amin'ny ity androany ity fotoana izay iresadresahana moa zany ny zava-misy eto amin'ny firenena androany dia ramatoa Antrinaina Marie Arinjaka no vahintsika eto izy moa dia mpandalina politika mazava ho azy fa dia iresadresaka ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ao anatin'ity adevitra ity miarabanao tompoko. Miarabanao Monsieur Germain miaraba koa amin'ny vahoaka malagasy izay mijery an'ity fahitalavitra MBS ity amin'izao fotoana izao. Asaina mpanajany anao mpijery anaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika tsisy araka aminay koa anatin'izay adevitra izay hiarahana eto izay idirako voalohany angamba mahakasika an'ilay raharaha fandanimbola ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria teo ny resaka hoe fividianana bonbon 4 milliards ariary izay ampiasaina fotsiny amin'ny resaka hoe fisotroana CVO teo ihany koa ny resaka hoe fividianana fitaovana teo anivon'ny CCO misavorivory ihany moa zany vaovao mahakasika an'iny hoe don avy amin'ny fanjakana don avy amin'ny PNUD ahoana fomba fijerinao an'izay zavatra zay raha ny fomba fijerinay mpandalina politika ary Monsieur Germain dia zao ty fitondrana ity dia fitondrana ankehitrano an-trano hita fa tsy mazava nanomboka anetsika teo amin'ny ministra ny fanabeazany nisy le 4 milliards mbola tsy nisy audit tsy nisy ninninina niala le ministra vita indray iny zao ary mbola voatazona amin'ny toerany ihany ny ministra ny aty tany tsy misy fanadiadiana momba an'io vola io mitaky ny vahoaka mitaky ny fiarahamonimpirenena hoe asio le mangarahara tsy misy le mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena ary amin'izao fotoana itenenantsika zao ny firenentsika dia tsy tany tandalana fa tany ramatahora ihany tany fitiavatena tsy misy ny fitsonjovana amin'ny vahoaka madinika na ny fandeha ny vatitsinjo sy ny fameno any tsy mazava takinay ny amoahana an'io hoe ataovy mazava ny fandeha ny vola miditra eto fa na ny ataoko hoe taranaka faramandimbitsika mbola andohany trosa ao anatin'io nefa olona ray no isitraka ny tombotsoany iny moa zany nyvaliteniny avy eo anivony paka hoe tsy mbola nisy ny fitarainana na dia efa niarahantsika anay tazava hoe nisy antoko politika maromaro izay nametraka ny fitoriana teny anivony ity fitsarany ity etsakilany ihany koa ny bianco dia nilaza fa mila fitoniana ny fanadiadiana mahakasika ny zavatra tahaka an'izay amin'izao fotoana izao fomba fijerinao an'izay zavatra zay tompoko ka indra moa no ampitony an'le vahoaka raha tena ka hoe mitondra ny tany tandalana ny bianco tsy tokony iandry hoe mila fitoniana ny ampitony sy ampitony anao ny ampitony ny vahoaka malagasy any dia ny fahitanay ny fandraisana andraikitra ny fanjakany mandray andraikitra reo mpahay lalàna isan-karazany dia mitony ny firenena sady izahay manao antsoavo ny mpanao politika rehetrarehetra tsy hisy fandraisana andraikitra andrasana hotony ahoana moa tsy voamaika hanahitra ny ambom-pirenena ve ambom-bahoaka ve zavatra tsy misy zany hoe iandry ny fitoniana zany dikany tsy misy lalàna mifehy an'ireo olon'ireo fa izy no manan-dalàna aminao zany hoe inona zany zavatra tokony isy zany manoloana zao zava-misy zao tokony isy ny fanaovana fanadiadiana lalina an'ireny zavatra ireny matoa ny voaka ireny antaratasy misy soni mazava tsara misy tampon dikany mila fanadiadiana raha nipotra ny olana anankiray dia tokony asiana fanadiadiana fa tsy andrasana hoe hotony rovina mitombo ihany ane mitombo ihany dia atao amin'izay hoe zay miteny an'io mety reny lohandohana mpanao politika reny indray no hosamborina atoato hamoronana dossier atoato satria zay ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanaovana ramatahora zay miteny dia tsy maintsy amoronana dossier zay ny zavatra hitako fa raha ny teniny bianco tsy mahafapo satria rehefa olona zany napetraka io fitondrana io dia tsy azo kitihana tsy vitany hoe tsy azo kitihana fa ohatrany hoe tsy jerena mihitsy fa ny vahoaka madinika tsisy fijerevana an'le vahoaka madinika mihitsy ny antony nitenenako an'izay dia zao ny vahoaka no mizaka ny ngidiny izy rehetrarehetra mipetraka amin'ny seza tsara matory amin'ny fandriana tsara mihinana an'izay tiany le vahoaka nefa ny aiza be da be ny mpitsindro-pako eny amin'ny arabe matory eny ambany tetezana matory eny ambany tunnel maninona reo zavatra ireo raha mba naparitaka nefa ny raha zoitsika dia ny zanaka malagasy no ilanja ny vokan'io
ny zanaka malagasy no ilanjany vokan'io satria trosa io de tsy maintsy ny zanakitsika ny faramandimitsika gasy ihany no hitondrany io. Ahoana moa ny tenenanao fa hoe troso io? Troso io zany de teneniko mazava eto hoe ny antony tsika ity ny filoham-pirenenan'io izy ihany eny namoaka e raha nahatsiarotsika ny filohantsika ihany no namoaka fa hoe raha misy olona anankiray manandrara ao amin'ny fitsarana na misy ihany de esorina izy aloha tsy ao anatin'ny mpikambana teny natao amin'ny filoha zay nefa manino ndreo olo reo tsy esoriny misy zavatra anakombonana zavatra ao misy zavatra kotrehana ao anatin'le izy za samy milaza fa le resaka doublant no atahoranao amin'ny ministère ny intérieur. Aminao ve zany izy no tena fosotra amina zavatra tahaka an'izany? Ny zavatra fosotra am'izany de ny gouvernement atsika mihitsy ny filohantsika mihitsy ao andriamatoa prime ministre Tsay Christian zay anisany za tenako zao no nametraka anisany teny amin'ny 13 mai nametraka an'izao fitondrany zao niaraka tamin'ny 73 député fa kosa matoa miteny de ny antony tsy zaka intsony fa io tonga am'le fitenenantsika malagasy ny amo de teny malagasy ihany hoe raha efa andohalika ny ranombary efa andohalika ny ranombary ihany atsika am'izao monsieur Germain. Ianao resaka teo hoe isan'ny nanoana an'ity fitondrany ity teny anivon'ny kianjan'ny 13 mai nareo ve tsy natsapa mihitsy zany tamin'izany fotoana zany hoe tsy andeha araka ny tokony izy mihitsy nge io fitantanan'io firenena io hoe matoky ve nareo fa hoe tena mahavita azy io filoham-pirenena io? Raha ny fiteny sy ny filokalokana teo masony rehetra de mahavita azy amin'ny filoham-pirenena fa za mahita fosotra anakiraiky io ao amin'ny filoham-pirenena ao koa le mpanolo-tsaina zay miaina amin'ny fizahozahoana sy ny ramatahora sy ny fitiavatena. Inona mahatonga anao miteny an'izay? Miteny an'izay satria ny antony de zao misy mpitondra teny ny gouvernement tompoka mitondra teny ramatoa mpitondra teny ny gouvernement raha ny teny izy momba ny collision matao amin'ny rova ny filoham-pirenena ny laza fa hoe collision mio ramatoa mpitondra teny gouvernement ny laza hoe kianjy io aiza moa inona marina moa no atao hoe ministre ny serasera mandeha ny Raraba de Rose juriste madame le ministre mandeha ny resaka vatsitsinjo sy ny tsy haiko daholo tosika fameno inona koa reny efa tonga any ndray koa fampitetika ny bahoaka ndray koa madame le ministre de inona zany ny tena marina mpitondra teny gouvernement ve ministre ny serasera ve nisy fotoana ary somary nalahelo satria tena ny faninana amin'Andriamanitra ramatoa ministra hoe tsy ny fitahin'Andriamanitra no nasitrana tsy mahamatimati ny gasy fa ny fahaizan'ny fanjakana no laviko zay zavatra zay ary anisan'ny namaly azy atao amin'ny tambajotra serasera anankiray hoe na io fofinainao io ara dia Andriamanitra no navita azy. So de mba te ho ministra koa ianao tsy am'izany toeran'izany mihitsy nefa te hitsinjo ny vahoaka madinika ina iditra lalindalina kokoa nga amitsika ao anatin'izay adihevitra izay toerana maromaro am'izao fotoana zao no mitaraina no ny ateraky ny olana aratany izay tsikatra ihany hoe olana avy amin'ny fotoanam-panjakana ny fomba fijery le satria raha tsy hitanisa toerana vitsivitsy fotsiny zao hoe Tomasina ny ao Akadinondry Sakay Fenarantsoa samy teraka olana avokoa no nitetikasa izay apetraky ny fitondram-panjakana amin'ireo mponindreo fomba fijerinao an'ireo zavatra reo hoe ny paikady ny mpitondra ve ny tsy mahomby sa le fomba fitantanana firenena mihitsy no tsy ao amin'ny filoham-pirenena le fomba fitantanana firenena mihitsy no tsy ao ary ny paikady ny mpitondra koa de tsy mamely tsy mipetraka eto anatria malagasy le hoe plan maréchal tsy mipetraka mihitsy io ve natao hoe plan maréchal tanindrazako ve homeko anao hafindranao ariana fa le tanindrazako ndray le titre borné amiko hameko anao zany zavatra zany dia miantsy ny vahoaka malagasy fitondrana fiantsina zany ty zavatra ty raha fandinihako azy satria ny olona tsirairay samy manana ny ampopony ny olona tsirairay samy manana ny itondrany an'izany atao hoe resaka tanindrazana zany
ka tsy raha oaritsika manokana ny vahoaka amin'ny fianaratsoa efa mbola ataoko hoe mbola zaza kely a nefa namboly teo amin'ireo tany akidona io reo vahoaka reo ankehitriny nefa hasianao ny tany masoandro anao de asorinareo olo reo fa tany commune taizy io hatramin'izay ny tany ane tompoko rehefa 5 taona misy lalàna an'izany 10 taona misy lalàna an'izany hoe rehefa ianao nanamainty molaly ay zara ny anjaran'ireo olo reo namantisany molaly azy tsy mazava le paikady hoe eto nareo de zao zany ny anarenanareo anty fambolenanareo ty na ny fatiantoka anareo tao anatin'ity zavatra ty tsy misy zay fa tonga de mialinareo de mifindra riananina ifindrany nefa de inona le ifindrana any inona le ifindrana any misy ve lefa antoka ifindrana any tokony amboarinao le trano menao le tany hambolen'le olona satria zay ny fivelomany hatramin'izay fa tsy hoe tonga de mialinareo ilain'ny fanjakana ny tany da asiana tetikasa tana masoandro ohatra ny eo akadin'ondry tanin'olona vita borina zao tanin'olona vita borina misoratra ra-dalàna ary nahazo tarata didim-pitsarana avy any amin'ny cour d'appel mihitsy tonga ny be ny tanàna ny erika de hametaka ny orinasa tom hametraka an'le pilone ny teny'le olona hoe ty tany ty ane ka nananay didy mazava tsara borne titre ty ny didy pitsarana ny raisindramatoa be ny tanàna le didy pitsarana de naforiporitra ny de nariny tsy misy dikany eo anatrehako ty ozy izy teo maso mifokon'olona be da be ao amin'ny mifaritry bongolava io de ahitana ny zavatra tsindry azo lena ataon'ny fanjakana be da be ny zavatra misy eo ao zao misy député zay anisan'ny député solombavam-bahoaka miaina ao anatin'ny vahoaka na mifanarahandy amin'ny tsy fandripahalemana na ny famatsiana ny vahoaka tsirairay am'izay mba ilainy kely ananana am'izao tsika miteny zao io solombavam-bahoaka io no volena ady avy ataon'le mpiaraka amin'ny fitondrana ihany nefa tsika zao mahita monsieur Germain fa mivory ny solombavam-bahoaka am'izao tsika miteny zao io solombavam-bahoaka ny mpanaraka ny fitondrana io mipetraka ao fotsiny de ao izy no manabataba sy miantsy ady ho an'ilay solombavam-bahoaka zay mivory aty am'izao fotoana zao nisy fotoana tao nisy ny halatromby tena tsy mandry fahalemana natao hoe bongolava indrindrandrindra fa le akadin'ondry sakay maty ray le olona anankiray very omby sady maty ray no very omby le rangahy voan'le atsojay am'le ady tany nefany marary tena marary noho io zavatra io de ny teny ty tonga tany sy mpanao gazety raha vavy anankiray de natoky le olona satria hoe gazety avy any amin'ny fitondrana nivory ny vahoaka de nyresaka ny zavatra nataony be ny tanàna tonga ny tamin'ny sabotsy maraina colonel lehibe ny fitantananao tana ao abongolava mihitsy tompoko no nidina ny nampiantso an'ilay tompondray maty mba ho tsy mahazo miteny na inona intsony ary raha misy tany aleny na foko tany ara no andehanany de tsy maintsy milaza amin'ny CB tsy fantatra zany ny zavatra atao amin'le olona na hogadraina na ataona fa tsy mahazo mivoaka de mitaraina zay no mitaraina le vahoaka no zay antso zay ataon'ny fanjakana sy raha matahora zay zany no mahatonga ny olona tadiditra oatra sahady tsy misy hafa amin'ny fandehan-draharaha zay mahazo ny famille raha valomanana no mahazo ny faritra tsirairay avy ny tiako antanina mahitsy be ngamba hoe aminao zany mety inona no antony mahatonga an'izay hoe raha matahora ataon'ny fanjakana zay fitiavatena no mahatonga an'izay fitiavan-tseza raha nahititsika tamin'ny herinandro talohan'ny petrahany tamin'ny herinandro le nisy an'ny fiovan'ny gouvernemanta le nanasorana ny ministry ny fahasalamana nanao accident mpitsara ambony anankiray inona nanaovany accident nanao arrosazy madame le ministre fa voatazona ho ministre ihany nisy zavatra natahorana zany tao anatiny io nisy zavatra natahorana tao anatiny io hoe sao de tsy voatazona etsony
sao de hitazona ny teny nomeny tokoa i président de hiala tanteraka fa hasorony tanteraka satria misy an'izao mety nisy zavatra natahorany tao de nanao accident le mpitsara aiza le toy niny raha iny hatramin'izao aiza ny toy niny raha iny nametra-pialana tenina voaka mivava tsy atao anatin'ny asa ataontsika ohatra raha matofaniry soerina ivo teny tsy ao anatina propagandy teny tsy tany anatin'ny asa tsy nisy idirany amin'ny asany tapakarama izy nasorona tamin'ny asany nampitsara azy ka manino ty olona anankiray ty tsy hiarany lalàna ray zay faharoan'izay tsy ny filoha ihany tsy ny fitondram-panjakana ihany ve no milaza hoe tsy misy ny filanonana tsy mahazo mivorivory zavatra fomba malagasy mahazatra atsika amin'ny ririnina de ny manao zazalahy tsy azo atao zany tsy azo atao ny milanonana tsy manao tsika amin'izao fotoana izao satria tsisy fanaovana lanonana fa maninona rehefa raha mato-minisitra avy manao de mahazo manao ary mamo le olona amin'ny andro amin'ny firy alina nandona olona tsy marina zany zay no navake ty fanjakana ty tsy tandalana fa fanjakana tiano atao hoe fanjakana jadona eny ary miroso atrantsika ao anatin'ilay adevitra satria miazakazaka be ny fotoanantsika nanomboka androany ny adina fanadina-mpanjakana voalohany ho an'ny CEP ahoana ny fomba fijerinao an'izay fiahinany zaza malagasy ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana zay le CP aloha tamin'ny 1976 no nanao CP ary za mananjanaka 5 mianatra avokoa reo zanako reo fa ny zavatra mahagaga tsy mbola nahita hoe CP mizara telo de aveo le mizara telo koa mbola misy le hoe raha any amin'ny faritra ny zanakao ka tavela aty Antananarivo ohatra de mahazo manantona ny Cisco aty hiadina moa ve raisitsika am'izay aloha inona no lazadiny eto Antananarivo de inona ny lazadina any Toliara de inona ny lazadina any Tamatavy samy hafa zany nitondrana andreo de inona zany no maha-CEP an'izay amiko zany de hoe misy mivary mora tsena mora de CP mora ndray tsika izao satria atao fotsiny zany zay anoratan'le zaza hoe io faniditra atao amin'ny fanaovana CP fa raha za aloha no mbola olona ohatra ny ray aman-dreny hoe kely anaka aleoko ara ny janona namerina amin'ny herintaona zay indrindra mantsy saika anotaniako satria nareo mpandalina politika raha ohatra hoe miresaka amina fahitalavitra tahaka an'izao na miresaka amin'ny hainao manjery saika hoe reo mpanao politika zay tsy mitovy fijery amin'ny fitondrana tsy atao ny fanadinana menimeny nareo atao ny fanadinana mahita kiana ihany koa nareo am'izao raha ny amiko aloha de raha ny amiko sy ny vahoaka maromaro zay mbareko feo de aleo ara mijanona le CP aleo ara tsy nisy le fanadinana natao hoe taona fotsy ty satria inona tsony moa firy volana le zaza tsy nianatra ho an'ny manana ordi ho an'ny afaka manao téléenseignement mety nahita ihany izy fa ho an'ireo tsy manana zay any amin'ny fanabeazana fototra inona moa ny zavatra hosoratany eo tsika nandalo tamin'izany hoe akizy zany ny akizy rehefa tsy mianatra amin'ny ariva angambana izy mba mandray kahie kely fa tsy maintsy ilalao mo hitantsika koa ny famehana ara-pahasalamana teo tsy maintsy mba manampy kely an'le ray aman-dreny de inona tsony moa ny sakafo tsy ampy zao any any malagasy no azo lazaina hoe mihinana tapakibo de inona moa zany no hataon'le zaza any amin'ny fanadinana de zay no navoke CP mora koa zany zao eny ary mbola eo am'izay sehatry ny fanabeazana zay ihany mety anao ahoana no avy ny zaza malagasy raha ohatra ka hoe io zavatra io misy raha izao foana aloha ny fandeha ny diplôma ny zaza malagasy tsy ho lasa lavitra satria ianao ane raha anao concours ivoaka ny velany zany mila zavatra misy diplôma misy zany nefany ny zaza malagasy zao terenao fotsiny ho izarazarana CP ngamba zay moa fomba fiadiny ty fitondrany ty rehefa miteniny atsy de vonona aloha ny afo atsy de miteniny aroa de vonona ny afo aroa fitondranam-pahamono afo eny ary ao anatin'izay resaka fampanenana nataon'ny filohan'ny repoblika indray ndao resantsika aloha satria maromaro ihany zay fampanentenana zay isan'izany ny ao Tomasina ao Miami Mbatondrazaka Paris
fomba fijerinao an'izay zavatra zay satria ianao mpandalina raha politika mety firy isan-jato re zany zao tanteraka raha fomba fijerinao amiko aloha le izy a mbola tsy misy 5%, mbola tsisy 10 isan-jato ny tanteraka. Angamba tsy miamia etsy andaniny mandehany ianao mijery an'iny lalany Tamatavy iny. Tamatavy Brickaville ny tompoko raha tômôbila kely ray adiny ray raha be indrindra nefa tsika zao miteny adiny 2 mahery mbola tsy tonga any Tamatavy. Lavaka tsy lavaka ny lalana tsy haitsony ny endaka daholo ireo tipitopy rehetrarehetra eraky ny lalana. Tsy hitako zay zavatra tanteraka ao Tamatavy eo. Mandeha tsika eny amin'ny bôro aleo raha teo aloha mba nahita hoe zao ny fitsangatsanganana ty madio am'izao tsy misy zany. Tsy hitako. Tsika zany dia ny fidy ny vahoaka ny malagasy fa za tsy mino hoe tena fifidianana nahitsy. Fa raha zao zavatra mitranga zao tsy marina. Tsy marina. Satria nanaovako hoe tsy marina, tsisy zavatra tanteraka mahamasina io potika tanteraka. Hatramin'izao. Amboarina nge io e. Ka namboarina ary io. Tsy ho voalamina amin'ny tsika ne zao fa septambra. Dia ho vita avy eo mandrapatonga ny Rovina. Ifandraisana tsidiko teo ihany moa zany zay resaka hoe fampiaran-dalàna zay hoe iza ny tokony hiaran'ny lalàna iza ny tsy hiaran-dalàna fa ho an'ny vahoaka madinika ahoana ny fomba fijerinao fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Fampiarana eto amin'ny lalàna eto Madagasikara dia ho an'ny vahoaka madinika fa tsy ho an'ny reo amin'ny fitondrana. Fa ho an'ireo valala tsy mandady arona satria raha miteny ianao dia gadra zay. Misy resaka any amin'ny tambazotra serasera any ka mamaly an'io ianao dia gadra zay. Fa raha izareo no manao azy tsy misy figadrana. Amiko zany dia zao ny fonja tsy natao ho an'ny olona amin'izao fitondrana zao tsy natao ho an'ny zareo mihitsy, ry zareo tsy diso fa ny mpanohitra ihany ny diso. Amiko dia tahotra fitsikirana. Rehefa andeha amin'izay ihany moa tsika Germain dia ho azavaiko ty zavatra ty. Ny tany anankiray ny atao hoe tany demokrasia tsy maintsy misy mpanohatra. Tany andalam-pandrosoana ny mampandroso azy dia ny mpanohatra. Inona moa ny tsarako any tenako hoe diso raha tsy azavainao amiko le izy, raha tsy tsorinao amiko ny marina. Fa ty fitondrana ty tsy mahazaka an'izay. Tsy mahazaka. Raha nijery tsika tamin'ny 2009 inona moa ny zavatra tsy potika teto. Potika daholo zay tsy potika. Nefany iza no nizaka azy avy eo ny malagasy. Nisy zavatra nandeha ve tamin'ny fitondrana tetezamita. Tonga indray zao mifanarena anazy ho potehana indray. Inona mahatonga anao hoe ho potehana indray izy zao? Za mahita atsidika tsika ataontsika ohatra any amin'ny famira valimanana. Triple A moa mamelona olona firy. Dinidina ny triple A. Raha nijerentsika nefany ny tarakitasy ketra zay nalefa teo dia ara-dalàna. Ty fahita lavitra ty efa elaela ny nahafantarako azy. Ty MBS ty. Ary anisany fahita lavitra nakafiziko hatramin'izay ny MBS. Potika ty tamin'ny 2009. Tena potika torotoro. Nanangana indray ny tompony, nanangana tsikelikely. Maninona moa ry tany malalaka be ary ambadika ry? Tsy tadavanao antso zay asianao ny tommanao. Fa maninona ty vitan'olona ty indray no potehanao hampidirana reny fidirana hitanay tamin'ny fahita lavitra ny fidirany le mpanao vizity teto. Zavatra tsy ara-dalàna reny. Raha ny lalàna no ampiarina. Rehefa nijery ianao nanao vizity ianao dia natao hoe visite de lieu dia mijery ianao manodidina. Mijery ianao manodidina fa tsy hoe ho forcenao inona ny zavatra tianao hidirana ato anatin'ity studio ity. Zavatra tsy mety ane zany. Zavatra tsy mety fa noho ny hoe anazy ny fitondrana dia manaiky ny olona. Ny zavatra hitako indray amin'ny lalàna ny mpitandro filaminana tompoko dia atao fitaovana. Taloha ny mpitandro filaminana natao hoe tandrokariny vozona ozy ny miaramila.
Tsy haiko ny gendarme zay moa ny filamatra hoe miandro ny vahoaka sy ny fananana. Ankehitriny ny gendarme de miaro ny fitondrana. Gendarme ny fitondrana. Telefônina tokana de tonga. De angorony ry, de hidio ry, de ka ny le mpanao lalàna koa zany matahotra satria raha vao tsy manaraka ny azy de efa asorina, ilana disadisa, ilana dossier de vita. Zay no mampatahotra ny olona. Fa raha mandeha tsika any amin'ny faritra minainaina, tsy eto Antananarivo reny any no minainaina fa ny rehetrarehetra minainaina. Eto zao de ny alavany amin'izay trano misy ahy tamin'ny maraina, tsisy lalana etsy Anosizato. Am'le hoe fizarana tsy haiko indray reny ve nitosika afameno sa reny nitosika atsinjo zany tsy fantatro. De mitangorona ny olona. De inona moa zany tsy amelanao ny olona hanao lanonana, nefa ianao mampitangorona olona eo. Milaza ianao fa ny fiangonana tsy mihoatra ny 50, mihoatra ny 50 ve le fiangonana tamin'ny lahady le nisy azy. Latsaky ny 50. Tsy latsaky ny 700. Reny azo atao fa raha ny fiangonana sasany tsy azo atao raha tsy 50 latsaka. 50 latsaka de tsy hitako zay marina am'zany fa ozy aho hoe ty fitondrana ty de tsy tandalana. Eny ary tapitra ny fotoanantsika raha araky ny toromarika ny technicienne afatra avy aminao ho an'ny vahoaka malagasy. Ny avatra avy amiko zany ry vahoaka malagasy samy tonga saina. Aza manaiky lembena na amin'ny lera matahora. Ary aoko tsika tsy anaiky hitrosatsy, omena tosikatsy, omena tosika roa de angina. Fa aza mangina alefaso ny etaetanareo fa mandray anareo misy miainy foana nareo, misy miainy foana nareo fa alefaso ny etaetanareo. Mangasiraka anao Ramatoa Marie Arinjaka Antrinaina nanaiky ny fanasana tatao anatin'ity fandaran'ity tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao mpijery isorana ihany koa ireo technicienne tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo mivantana na tamin'ny alalan'ny onjam-peo na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra no nanarahanao izao fandarana izao. Veloma tompoko.